tena mitazana ny olona hoe izy ianao satria maro amin'ny olona nafantatra hoe izy ianao taloha tsy blablany tena novan'ny olona fa fiovana zay mahatonga baiboly miteny hoe rehefa tsy voataona ny tena ozy izy dia oko voataona ny fitondra-tena ny antony mahatonga antsika tonga eto mizavatra mila intsy mizavatra tsy hay ianarana dia lasa hay mizavatra ohatry ny hay fa rehefa ianarana vao fantatra hoe aike diso le noheveriko fa aike ohatr' izao le tena tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainako avao fantaninao dia asio fisaorana mankasitrany'Andriamanitra fa tsy mamelanao amakivaky ny fiainanao amin'izao ny tompo fa mandefa tena izy araka voalazan'ny salamy 119 fa nilony tongotra sy fahazavan'ny lalantsika ny fisian'ny teny misaora azy fa isan'izay manatrika mivantana an'izao sekoly izao ianao ary afaka hifandray sy hifankahita amin'ny fanatrehan'Andriamanitra anintsy Andriamanitra mba tonga ny fijoroanao sy ny fitondra-tenanao sy ny fitondra-tenako ho teny eo amin'ilay ankasitrahany misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina misaotra ny amin'ny teny izay efa napetraka ho teny ambava-mpanomponao mampatsiaro anay fa mila mijoro izay mba ho hitany manodidina fa tena manana anao tokoa amin'ny alalan'ny fiovan'ny zavatra ataonay teneninay saintsainay sy fijoroana andro maraina manokana raha mbola tonga eto amin'ny etaety izay tompo eto amin'ny fanatrehanao dia fantatra fa ampianatra anay indray ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Antsika tiaka mafitsara ho an'ny tompo mahaza hoteorina vetivety ary dia avy hatranintsika dia hirosondray ny amin'ny teny izay nomen'Andriamanitra antsika mahakasika ny fampiorenana ny fiainam-panahintsika araka ilay voalaza teo hoe tsy any amin'ilay fitahiana ny problema ozy izy fa iza ny problema any amin'ilay toe-panahy andray an'ilay fitahiana vao niakatra tao ambony tohatra tao mihitsy izay no mifampiresaka hoe raha ny arena no mampanota ny olona dia ho ataony devoly mangalatra sy mamitaka sy misoloky olona io dia manan-karena be satria ao no andrasany hatrany amin'ny elo raha misy olona indray rehefa mahantra sy tsisy voly izy tena zany ny tena hoe dia tena miady amin'Andriamanitra dia hogiazy ny devoly anaty fahantrana hatramin'ny farany eo mba hiady amin'Andriamanitra inona tiana tongavana tsy ianao manana sy ianao tsy manana ny problema ny devoly fa le ianao miaraka amin'Andriamanitra mihitsy ka andro maraina ataovy misy fanapahan-kevitra tsara foana hoe tompo miaraka aminao miaraka tsara aminao tena mianatra mampahazo aina anao fa tsy hoe ny mampahazo aina anahy fotsiny amen. Androany tsika hijery loha hevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe mianatra mino manantena sy mitia efa tamin'ny herintaona angambany efa somary efa nitondra ny atao hoe ampahany voalohany momban'izy ity fa mahavariana fa mbola asain'ny tompo averina kely le izy androany mianatra mino manantena sy mitia Korintiana voalohany toko 13 ny 9:13 no iaingatsika amin'ny anaran'i Jesosy ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra ao miara-mamaky tsika isa roa telo ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe amindreo amen. Rehefa namakivaky fiainany Paoly nianatra niaraka tamin'ny fanamasina dia namoaka n'io teny io izy hoe reto zavatra telo reto izy ataovy ambany maso reto zavatra telo reto ataovy akaiky ny fo ataoko ny fomba fiteny hafa na tsisy ininona ary mba reto telo reto ataovy minimum ny aposinao ataontsika zay dia mazava hoe ataovy misy finoana ao anatinao ataovy misy fanantenana ao anatinao dia ataovy misy fitiavana fa tena mifamatotra ireo zavatra anankitelo zay voalazan'ny Paoly apôstôly ireo fa mila mahatonga sainantsika ary mila haitsika hoe rehefa inona moa zany mila finoana aiza hoaiza moa zany maninona fanantenana dia maninona moa zany le resaka hoe fitiavana voalohany izy telo ireo aloha dia misy vokatry ny fanahy ao ambadika eo raha jerevantsika ny Galatiana toko 5:9 roamroapolo ka hatramin'ny 7:20 raha tsy diso vokatry ny fanahy fakitsika vetivety ny anaran'i Jesosy
Koa ny vokatry ny fanahy, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, io zao le fahatelo. Fifaliana, io le faharoa satria mifalia amin'ny fanantena. Tsy fanantenana ny vokatry ny fanahy. Ao a, fa vokatry le fanantenana lasa mifaly ianao, dia iny vokatry ny fanahy, toetra. Fiadanana, faharim-po, famorapana, fanaovan-tsoa, fahamarinana. Io fahamarinana io ihany koa dia midika hoe finoana. Io le voalohany. Zany hoe vokatry ny fanahy afaka toy isika amin'ny 7:20 vetivety, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohatra izany. Ireo zavatra anankitelo voalaza ireo dia toetra. Toetra n'Andriamanitra ao anatin'ny fonao rehefa avy nandray an' Jesosy ianao. Azo avoaka ara-potoana ary mianatra mamoaka an'izany ara-potoantsika satria rehefa mivoaka ny toetra n'Andriamanitra dia mahazo ain'Andriamanitra. Zay mifanitrondana. Averiko rehefa mamoaka ny toetra n'Andriamanitra ny fotsika dia mahazo ain'Andriamanitra satria Andriamanitra dia mahazo aina amin'Andriamanitra. Nefa ny atao hoe manan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany dia olona manana ny toetra n'Andriamanitra. Zay le nitenenina teo hoe tarafina eo amin'ny fiarahamonina, tarafina eo amin'ny tokantrano, tarafina eo amin'ny fomba fifandraisanao amin'ny vady aman-janakao. Any no hamantarana fa misy Jesosy ny fiainanao, fa tsy hoe mirotoroto mifo amin'ny 3 maraina mitondro filazantsara ny ambanivohitra amin'ny 7 alina vao tonga nefa ny ankonina tsy mandeha amin'izay laoniny. Dia lasa tsy te herika an'ilay Jesosy torianao le vady aman-janakao. Dia tsy fahendreny zany satria ny fitiavanao an' Jesosy dia tokony horeny vady aman-janakao aloha vao mandeha any amin'ny olona ianao hiteny fa misy Jesosy ary manana azy ianao. Ka avy hatrany dia tonga dia tsaboana koa zany ny tokantrano tsara makaty amin'ny asa fanompona fa tsara koa ianao tamana miverina ny antranonao. Zavatra tsy mety koa raha vao hoe ny alony tiako le vehery eny tsy te hody. Ifanotoy ny tokantranonao. Mamboleny fahatsaran'Andriamanitra rehetra efa napetrany ao anatinao ho ao atokantranonao. Asio fifaliana ao an-trano, misy zavatra azo ifalianao. Misy zavatra be dia be voalaza ny pasteur teo aloha teo hoe mianatra sika mahita zavatra tsara. Ny finoana amin'ny fanantenana sy ny fitiavana dia finoana toetra fahamarinana. Ny fanantenana dia mitondra toetra atao hoe fifaliana ary ny fitiavana dia fifaliana. Ndao tsika hijery ny fomba fisehon'Andriamanitra vetivety mahakasika an'ireo teboka telo ireo dia hianaritsika hoe inona moa zany ny ifandraisan'ireo tena mifandray be ireo ary ny fahafantarantsika ny mampifandray an'ireo zavatra anankitelo ireo dia hanampy be dia be ny fahafahantsika manaraka an' Jesosy. Amen. Ndao jerentsika ny amin'ny voalazany izy teo vetivety. Voalazany Hebreo 12:10 andininy fahenina minaran' Jesosy fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Rehefa miaina finoana isika dia faly Andriamanitra, mankasitraka Andriamanitra, ankasitrahan'Andriamanitra zafady. Ankasitrahan'Andriamanitra amin'ny teny anglisy izy dia hoe please God. Zany hoe finaritra Andriamanitra rehefa mino ianao. Teny hoe kaikinao finaritra Andriamanitra rehefa mino ianao hoe. Inona ka ny ataonao rehefa finarinaritra ianao na mandritra ny journée ianao na rehefa andeha hody ohatra. Fidividy zavatra sy tokony hovidiana ho an'ny ao an-trantsisy nangataka. Marina zany satria ianao mihitsy mifaly te hizara amin'ny fifaliana sy ny fafy dia inona reny entinao an-trano nefa natao an-trano tsy nangataka. Ohatr'izany mihitsy Andriamanitra rehefa miaina finoana. Tandremo sao dia tsy miaina anaty finoana. Tandremo sao dia tonga tao fanatren'Andriamanitra dia tsy mino intsony. Fa raha mbola misy ny farany dia misy antenaina. Ary mbola isa mivelona azo antenaina. Le point faharoa zay resantsika izay zao. Zany hoe raha tonga eto zany ianao tsy maty tamin'ny maraina mbola misy antenaina. Asitehaka mafy tsara ao an-tompo. Rehefa miaina mpinoana ianao dia finaritra Andriamanitra. Fitomanina toko fahatelo 15:20 minaran'i Jesosy. Fitomanina toko fahatelo 15:20 minaran'ny Tompo. Tsara Jehova. Miara-mamaky.
amin'izay manantena azy. Raha vao misy fanantenana zany ao anatinao, dia ahoana ny fisehoan'Andriamanitra? Miseho izy am'Andriamanitra tsara azy. Raha zay ianao manantena andro maraina, raha zay ianao tonga dia asio kopakopao aingana daholo mihitsy ny afo rehetra ao anatinao, mba hisy finoana ao anatinao, hisy fanantenana ao anatinao, hisy fitiavana ao anatinao, fa andeha lavitsika miaraka amin'Andriamanitra amin'ity taona ity. Asio tiaka mafy tsara ho an'ny tompo moa e. Obolina toko favalo andiny fafito ambin'ny folo. Menaran' Jesosy. Obolina toko favalo andiny fafito ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe tiako. Iaraka makitsika isa roa telo. Tiako zay tia. Merci. Miseho amin'ny fitiavan'Andriamanitra raha vao mijoro amin'ny fitiavana ianao. Efa naneho fitiavana izy nandefa an'i Jesosy. Fa rehefa maneho fitiavana ianao dia mbola miseho fitiavana indray izy eo aminao manokana. Raha fitiany izay point izay dia zao, vao mino ianao finaritr'Andriamanitra, manantena ianao miseho izy amin'ny mahatsara azy, vao tia ianao dia miseho izy amin'ny mahatia azy. Amen. Tsika hijery ny point faharoa manaraka. Zavatra tokony hoe manova ny ao anatsika ny zavatra tenenin'Andriamanitra. Ary mino fa androany maraina dia misy zavatra miova ao anatsika. Finoana, fanantenana dia fitiavana. Efesiana toko faefatra ny 7 no andraisantsika lesona manaraka amin'ny anaran'ny tompo. Efesiana 4:28. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa leo ikely aina ka hiasa zay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny zay tsy manana. Io nefa le nitoriana tamin'ny taona lasa, fa ny objectif an'Andriamanitra raha hanome asanao dia tsy hoe ianao hikarama, fa ianao afaka hanome. Dikan'izay raha vao misaina ianao zany hoe miakatra ny karama mba ho velona, dia efa diso amin'ilay antom-pisiana satria tsy ianao velona, fa ianao ho afaka manome. Taodrana maheno tsara tsika. Tsy fanentanana ho amin'ny rakitra zany, fa fampatsiahivana anao ny amin'ny antom-pisianao mihitsy rehefa nomen'Andriamanitra asa ianao ka mahazo ny tambo karamanao na ny tambony asanao. Io, aoka izay nangalatra ozy izy, tsy angalatra tsony satria tsy avy amin'ny alatra anao azahoanao izay tokony ho sahaza ho anao, fa Andriamanitra manome rehefa mijoro ianao miasa eo amin'izay tandrify anendren'Andriamanitra anao. Dia mahazo ianao eo sady mampahita fity Andriamanitra satria mampiasa an'izay azonao ianao mba isan'ny omenao. Miasa mba hanome. Avereny hoe miasa mba hanome. Tsy afaka miasa ianao raha tsy mino. Maty ny tena raha tsy misy fanahy, maty ny finoana raha tsy misy asa. Dikan'izay tsy misy dikany koa ny asa raha tsy aloava ny finoana. Raha vao tsy mino ianao eo ampanaovana an'ilay asa, ninona asantsika? Dia tsy voaray, tsy ankasitrahan'Andriamanitra ilay asa. Dia tsika ilay Hébreo 12:20. Raha vao tsy amin'ny finoana dia tsy raisin'Andriamanitra. Dikan'izay miasa ianao any ministera, any am-piasana, mety manana lehibe, mety miasa tena, mety tsy miasa, dia mangata amin'Andriamanitra. Fa mila miatrika ianao ampinoana. Avy amin'ny finoana no andraisana an'ilay asa. Avereny hoe raha tsy misy finoana hoe dia tsy mety ilay asa hoe. Ozy izy hoe velona amin'ny finoana rehefa misy asa. Dikan'izay inona zany ilay asa tsy misy finoana? Mety ho asa ny anaran'izay, fa asa tsy misy ny fankasitrahan'Andriamanitra. Tsy tsara ho antsika zany. Tsy afaka miasa raha tsy misy finoana. Tsy afaka manome koa nefa raha tsy misy fitiavana. Inona zany ny idiran'ny fanantenana? Ny fanantenana, raha vao miteny hoe fanantenana, to dia misaina ianao nofinofy. Zany hoe tsy mety zany ianao miasa be fotsiny io nefa tsy manofy. Raha isika tsotra be ilay prinsipa. Tsy mety ianao miasa tsy manonofy momba ny fiainanao
sy ny hoavinao. Miaraka ireo matoa nomen'Andriamanitra avy amin'ny finoana dia natao hiasa, avy amin'ny fanantenana natao hanofinofy, ary avy amin'ny fitiavana natao hanome. Ataovy raha maharaka antsika aloha atreto. Ohatra hoe inona ataoloko re zany ndao toizintsika le izy. Jakoba 4:20 dia manambara fa maty ny finoana raha tsy misy asa. Korintiana 2:7-10 dia miteny fa minaran Jesosy zay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana. Tsy dia tsara zany ianao miainga marina io dia miasa asa fotsiny any amin'izay alehany any alehany. Tirokikino tsy mety zany hoe. Faran'izay tsy mety zany hoe. Tsy mety zany hoe dia hiasa fa zay zany e. Aza atao an'izany le izy. Manokana fotoana fa anao misaintsaina hoe ahoana marina tokoa moa zany ty zavatra napetraka Andriamanitra amiko ty. Ny antony raha vao tsy zao mantsy le izy, le fanantenana anampy anao anna fifaliana ahatonga anao ho faly miasa. Verina indray zany tsy mety zany raha ohatra ka miasa ianao miferinaina. Any koa mbola hitsy eto daholo. Tsy mety zany hoe tiana tsy mahita nany eto ka dia ty tabo zavatra ovinary any vavaka amin'ny zoma. Tsy amin'ny zoma ianao vao hifaly. Fa eo ampiatrehana an'le asa dia tokony faly ianao miasa satria misy fanantenana ao anatinao. Le attitude antsika mihitsy angamba tiany Andriamanitra ho ahintsy tsara hoe manana asa, aza monomonina amin'ny asa mbola tsy tarangafa mba hankasitraozy efa misy aloha fa anake misy tsy manana e. Any zao misy tena mitotototo mihitsy Andriamanitra na ny asa niny fotsiny ary dia efa faly ianao zany io tondrotondrony ianao nefa mi Andriamanitra fa raha zay sy tiako mihitsy asa ty fa aleoko tsy misy toy zay io. Ino tokoa ary fa tsy misy pasterety nambavaka fa tsisy vary zay. Ianao nangataka fa aleoko tsy misy toy zay io ko. Za tsy miteny hoe ereto tsy zay. Fozy aho hoe miasa tsara. Ozy izy ny tompo asio fifaliana le asa. Manjary mampiferinaina anao ny atrika anisaky ny latsinainy. Eno tsara ne zomariva amin'ny fotoana mahafaly ny olona rehetra. Tsy mety zany. Latsinainy maraina amin'ny fotoana mahafindrindra ho amin'ny olona. Tsy mety zany. Tsy mety zany. Misy zavatra tsy manjary eo matoa zay ny attitude. Tsy tokony ho vendredi mihitsy ny joli, tokony ho lundi. Ary tsy tokony any an-trano fa tokony any am-piasana. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Satria enao le miasa, inona kay ny ataony Adama? Inona kay ny nataony Adama raha tsy nitendrena hiasa tao Edena? Hoe io enao io. Reo voankazo. Fa avy teny Andriamanitra ho tendreka ianao hiasa, tonga dia velona le Adama hoe misy occupation, misy zavatra atao. Ary zay no nilan'Andriamanitra azy tao Edena. Zay tsy anasa eto tsofina rano anaran Jesosy mandehana fa sokafan'Andriamanitra zay anjara tsara tokony manao. Fampanantenan'Andriamanitra amin'ity taona ity jobily i zavatra ho vitsorana ary mihina fo mariny ity taona ity hitokana ny loharan'ny Jakoba. I zavatra manokana zay ho sokafan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Loharano le izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Loharano ampanetry tenanao ampanetry tenanao. Mila miasa amin'ny fanantenantsika tsy dia mety loatra zany le miferinaina andeha hiasa. Fa manina ianao no miferinaina nefa misy olona ary any tsy miasa. Ary mivokatry le asa nefa dia mihetraika eo aminao. Akaliza ny ohatrany tsy ampy. Inona ny tianao le tsy ampy satria dia esorina misy dia tsy misy. So dia toetra no mahatonga le izy tsy miakatra. Fa tsy le izy ny toerina nefa io ny fanomboana tian'Andriamanitra hitana le fatokina, tsy asianao fanantenana, tsy asianao fifaliana, vao hoe ndao hiasa, aleo anao évangélisation. Ny évangélisation ho atao foana. Mila miasa koa ianao. Zay mahatonga le ankonana lasa tsy teherika évangélisation. Satria isika miteny évangélisation ianao dia mahatsiaro nona ry zareo. Mivady olo zany problème zany andro maraina anaran Jesosy. Tsy afaka hiteny hoe tiavan Jesosy nareo. Miokaly izy aloko. Zay miasa ny taniny no voky. Miasa ny taniny. Fahatelo, Galatiana 5:6. Fa ny finoana zay miasa amin'ny fitiavana. Fa matotra le izy. Ny finoana atonga antsika hiasa. Isika tokony hiasa amin'ny fanantenana. Ary le finoana miasa dia tokony ao anaty fitiavana. Inona moa le fitiavana raha ataontsika resaka asa io zany? Miasa mpitiavana ianao.
ataonao mpitiavana le izy karaha tsy andadanay iko zany zao mbola problème zany tsy andadanao dia tsy ataonao tsara le izy nefa dadanao tsy manana tsisy anehoanao an'izay dia excuse le izy zany fa tsy hoe aniza le izy vao ataonao tsara fa ianao mihitsy manana Jesosy fitiavana dia lasa mpitiavana daholo izay ataonao amin'ny zavatra rehetra tsy aty amin'ny asa fanompona ihany ao an-trano ataovy am-pitiavana famelomana vady aman-janaka ataovy am-pitiavana fipasohana akanjo ataovy am-pitiavana fikarakarana ataovy am-pitiavana le asa maika ny asa mandrara ataovy am-pitiavana ny isa maraina amin'ny fotoana rehetra rehefa maniraka ny lehibe ataovy am-pitiavana tiavy le toeram-piasana zay ko ngamba mbola toera ka le izy mandeha io ny mamelona anao dia tsy tianao zany rehefa afahavoazana le za eno ene allô ao amin'ny toerana io Andriamanitra manome anao zavatra dia tsy tianao le toerana tsy tianao le mpampiasa nefa eo le toerana hikarakarana-Andriamanitra anao tsy midika hoe eo mandrakizay ianao ny zavatra rehetra afaka hiova ara-potoana ne fa inona ary tsy mampiovan'le izy raha vao tsy miovana eo anatsika dia tavela eo atao dia jobily eo tsy le jobily amin'ity taona ity nefa Andriamanitra tianao zavatra tian'Andriamanitra isokatra zany ao anatinao hoe tsy eo foana ny ianao terikaikanao ianao ane tsy ho eo amin'ny toerana io foana misy toerana tsaratsara indray hoe misy zavatra tsaratsara afaka ataon'Andriamanitra foana amin'izay hitondrany ianao fa mba ataovy am-pitiavana aloha amin'izay misy ianao androany tiavy le toeram-piasana tiavy le mpampiasa ka le ry tena sady kizitina tsy kristianina ng'Andriamanitra miteny rehefa kristianina ihany zay ary le lesina vao nanomboka alohan'ity mesazy ity tiavy le mpampiasa ny tanany no ampiasain'Andriamanitra manome karama anao tiavy le asa ka za tsy safidy an'ity fa raha ny tiako dia anao artista mandeha manerantany ka tsy zay aloha alala tsy zay aloha fa le pièce sur terre zao fomba fiteny tsy miteny hoe tsy possible le nofonofonao fozy aho hoe atro tsara le androany fa sao dia votsitra n'le androany nefa miketrika an'le rapitso zay misy ifandraisany amin'le androany satria raha vao eo ianao mibloqué raha vao eo ianao constipé eo tohany eo dia tsy tafitrany amin'le rapitso tsara be tiavy io alleluia fitiavana vereny hoe fitiavana hoe mbola toizintsika Korintiana faharoa toko 5:7 misy fifaliana zany tokony atao tokony ho faly ianao miasa tokony ho tia anatin'le fitiavana anankiray koa dia nitsaroka eto ny tia dia ozy ny fomba fiteny hoe amin'ny teny tsy haiko na latin ve zany hoe bénévolat zay fitiavana raha tsinona pastera dia anao zavatra tsisy vola ve ie amin'izay fotoana izay misy zavatra ho azonao koa tsy voatery ho vola zay ataonay eny ange no miveriverina aminao Andriamanitra zany dia apitina anatina système hoe tsy voatery hoe tisinday inona le tisinday manome vola vao mahazava tsy voatery ho zay mety misy tsy maintsy ho zay tsy lavina fa tsy voatery ho zay daholo ny fiainana afaka ataonao ampitiavana fotsiny ity rangatao dia ataoko tsy antenaiko hoe iny olona iny ny amaly ary matetika Andriamanitra tsy ampiasa an'le olona nanaovanao soa amaly soa anao olo-kafa mihitsy no ampiasainy any amin'le fotoana anankiray tena ilanao sekoro mijoro Andriamanitra hoe tsaroko ry zanako le nataonao tamin'ny anina androany fotoana maliko anao ary amin'ity taona ity fotoana malian'Andriamanitra an'izay karazan'olo zay naran'i Jesosy eto zao misy olona tonga sainy ary za mbola tsy nanao an'izay androany mandray atao vekana fahamaly Andriamanitra amin'ity taona ity fa tsy noho ny amin'izay hoe anao soa anao rahalahy fa maninona tsy zany fa mifarapara amin'ny volana io misy sotiako andrasan'izay mihitsy tsy fitiavana zay ny atao hoe fitiavana fitaiko fotsiny mamaly ianao voninahitro n'Andriamanitra tsy mamaly ianao tsy tsiny ohatra le kabary le hoe tsy tsino an'izay maninona iny mola rehefa tsy tsino an'izay mipetraka zay mandeha tsy tokony hisy fifamezatsiny zany avy aloha Andriamanitra amaly fotsiny rehefa hitany ny fonao misokatra ozy izy ny boky Luka toko 9 hoe tsy manantena valina zay no atao hoe fitiavana zay ny tena agape ny vrai agape tsy manantena valina tsy midika hoe tsisy valiny fa le attitude anao tsy tian'Andriamanitra hoe eo am-panaovana miketrika ianao namonjy sekoly andro amaraina Jesosy hitanao terakaiky anao hitany hoe na tsy miteny anao hitany hoe voarainao zay fa nanatrika foana zay tamin'ity janvier ty mamity jobily ty tadidinao Jesosy sasiana resaka akory tongava fotsiny asehoen'Andriamanitra fa tena mangeta hita amin'ny fanatrehany ianao
aza saina koa inona reny mba valiny tokony ho ahy avy aloha Andriamanitra anao zay tokony ho anao fa aza misaina an'izay ary aza mitaka an'izay ary aza sina resaka akory zay dia ho hitanao fa hitsangana izy hitsangana izy ohatsy rehefa antsika le Korintiana faharoa toko 10:7 aminaran'i Jesosy finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Misy version teny français ve azafady mety afaka atao eo azafady tompoko. Ramis. Au nom de Jésus, car nous marchons par la foi, non par la vue. Inona kay nataony zaza rehefa teraka? Inona no ampianarina azy anisan'ny mpianarana azy voalohany? Inona ny andrasan'ny ray aman-dreny mihitsy rehefa hoe nahazo zaza ao an-trano? Mino fa tsy izy minono fa iny dia hainy vao deuxième vao ny arivo iny dia efa hainy. Ary tsy ampianarina hoe sakafo ny vavanao zanako ataova trokely le molotra tsy mila ataony zany vao henony fotsy misy le lohany kely iny lohanono tonga dia hainy iny fa tsy iny le resahako fa vao melehibe ny ankizy dia inona no andrasana voalohany aminy ta nareo le izy ke mianatra nana tsika koatra lasa manao etidana momo antsy dia lasa fantatra hoe avaiza daholo le izy tiakany hoe baba dia mihina mba dia tsy azo le zaza dia mihina mpapapa dia lasa hoe baba mianatra mandeha. Rehefa nandray an' Jesosy ianao ka nateraka indray dia avy hatrany dia miasa ny finoana ao anatinao mampandeha anao. Finoana no andehanantsika. Tena kikanao mandeha anao rehefa misy finoana hoe avy reno matoa misy olona anankiray tsy mandeha hoe mijanona izy hoe migrevy izy hoe mitokony izy hoe midonga izy hoe tsisy finoana izy zany hoe raha tonga eto zany ianao mikatsaka hoe Andriamanitra ampitombo io finoko tokony mandeha misy zavatra zany tokony mandroso zany ny fiarahanao amin'Andriamanitra mandeha miaraka amin'Andriamanitra. Mahafinaritra ty androany ty Romanina toko 4:12 ohatry ny isan'andro ihany fa tsy ny androany ihany Romanina 4:12 naran'i Jesosy ary ho rainy voaforo dia tsy izay voafora ihany Abrahama fa zay mandeha araka ny dian'ny finoan'i Abrahama razantsika koa isika ny teneny anao tsara ary ho rainy voafora dia tsy izay voafora ihany fa zay mandeha araka ny dian'ny finoan'i Abrahama razantsika koa zay nanana ny fony izy tsy mbola voafora mandeha atao amin'ny teny frantsay kely zafady tompoko hoe voilà verre l'Église, marcher dans la foi, n'a marché par la foi au nom de Jésus, et qu'il fut père de circoncision, non seulement pour ceux de la circoncision, mais aussi pour ceux qui marchent sur les traces de la foi qu'a eu notre père Abraham dans la circoncision. Ni finoana dia mampande la marsa, tena kikanao la marisa, zay mihitsy. Dikany la marsa nia, manainga tongotra ianao dia maninona? Tsy alefanao any arina. Tsy alefanao aty ambony fa alefanao any aloha dia manaraka ny indray ianao dia maninona tongotr'ila indray dia miala tamin'ilay point anankiray ianao dia mandroso. Finoana resantsika fa zao ao amin'ny fanantenana ty eno ty zavatra ty ny fanantenana mahatonga anao anana nofinofy ao anana vision ao raha vao manana vision nefa ianao dia ampidirin'Andriamanitra midingana manaraka azakazaka. I Abrahama mety voafetra teo amin'ilay hoe marche dans la foi efa tsara zay fa Paul apôstôly taty amin'ny fahatongavan'i Jesosy tonga saina tsy la marche ty resaka ty fa azakazaka. Inona ny mahasamihafa ny la marche sy ny azakazaka? Maninona? Vitesse. Ny hafanganam-pandeha no tsy mitovy satria maika hitanao any amin'ny farany Andriamanitra. Tsy mampaninona amin'ny voalohany mitamatama mandeha ianao ampinoana fa ny programa manaraka misokatra ny masom-panahinao ahita vision ahatonga anao tsy ho tafandromandro mandehandeha milamina fa ho tafiazakazaka tsy mahay antehaka ao an'Andriamanitra. Reto telo reto no mitoetra finoana manao la marche ianao fanantenana manomboka mikrosy ianao. Tena ny fandraisan'ny fitiavana pastera tia mivalina fantatra fa metaka an'izay ianao hoe tia mivalina. Genesis 3:20
Satria le azakazaka tsy ianao mamaritra hoe tonga latsiny ariva dia hoe natateraka amin'ny fiazakazahako anaty feripary zany fa za miteny an'izany. Tsy ianao no miteny hoe vitaiko rariva ny azakazaka, Andriamanitra ny mamaritra ny dikan'izay tsy fantatrao zany hoe oviana no tapitra le fiazakazahana. Eo ny ilana fitiavana. Satria ozy izy ny Genesis 29:20 inona ny idiran'ny fitiavana? Misy idiran'ny fitiavana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanompo ny labana fitony Jakob azahoany Andraely. Miara-mamaky izay afaka miara-mamaky ihany 3 ary tao andro vitsy foana teo imasiny izany no fitiavany azy. Misy olona zao tamin'ny zareo mpisipa na miandry an'ilay ankizy vavy adiny 3 ary tsy maninona. Avy ane ny orana tsy maninona. Nitondra elo angahy ianao tsy maninona. Atahorina rehefa le manomboka efa melehibe amin'izay, eo ianao volatsaka ny orana to dia niatranao fotoana. Inona ny dikan'izay? Tsy ohatsony le fitiavana. Tsy ohatsony. Tsy haiko hoe lasaiza. Ny olona manam-pitiavana hoany. Io, re, efa laza sady avereny ndraiky izy. Efa laza sady le izy. Sa voasika non zao tsy izy ninona intsony to. To andro vitsy noho ny fitiavany. Matoa zany ianao maheno hoe ohatry ny ela. Miverena amin'ny fitiavana voalohany. Le azakazaka tsy ho fantatsika hoe oviana no tapitra. Dia raha vao tsy manam-pitiavana ianao dia ho tafajanony eny tsefatsefany eny eo okizay. Fa raha mbola ao le fitiavana dia tsy horenao. Zay le izy. Le izy tsy mampihena fotoana le fitiavana. Fa ny fahatsapanao mihitsy tsy hainao fotoana mandeha ohatry ny andro vitsy. Le amatona ny nandrasanao. Mety an'Andriamanitra zavatra mety mba nampanantena eny na teny fikasana itra. Tsy hainao ny ahelany satria ao le fitiavana. Matoa zany ianao menomenina rehefa any amin'ny restaurant ela loatra e! Tsy tia ianao zay. Satria rehefa ny ao an-trano manao mbola misy adiny 2 tsy maninona. Maily izy dia tsy maintsy natao vaovao fa miandra teny telo indray. Rehefa ty, eo ny amantariny ty, dia tsy maninona ianao. Fa matoa maninona, io ny problema. Tsy le tsaramaso ny problema fa ianao. Satria ianao mihitsy tsy tokony hiovaova ohatr'izany hoe lasa tsy manam-paharetana tampoka. Eo ambadiky ny fitiavana zany misy zavatra be dehibe miova ny fomba fijerinao. Tsy hainao ny ahelan'ny zavatra mitranga fa toy ny andro vitsy zany satria tia ianao. Ianao mahatonga anao ohatry mitady oleo momba ny firenena. Tsy problema na firenena le izy fa fitiavana efa tsy ao tsony. Ndao averina amin'ny laoniny izay tokony averina amin'ny laoniny. Ka ilay izany pastera inona? Inona indray no tenenina? Ianona mihitsy ny ianao ataovy tsara. Ny ianao ataovy tsara. Efa mivavaka ve ianao? Ie! Raha izay efa malina zao ohatr'izany ve nentina atao amin'ilay vavaka ve? Tadio tsara fa raha vao vavaka mavesatra tsy miainga. Vavaka vototra sy maivana tsara no voaray n'Andriamanitra. Abakoka toko 2:2. Zay manana vision no afaka miazakazaka. Zay no ilana an'ilay hoe depart amin'ny finoana ianao manao lamarsy. Fa mila misokatra amin'ny fanantenanao ahita zavatra avy amin'Andriamanitra mba hahafahanao miazakazaka. Satria ny programan'Andriamanitra tsy lamarsy fa azakazaka. Ny tenenin'ny Paoly tsy hoe natateraka ny fandehanako fa natateraka ny fiazakazahako. Maika misy zavatra mahamaika an'Andriamanitra ao ny fiovanao aloha zay ray. Fa indrindra misy mpanota be dehibe manodidina anao tsy azontsika angatan'andro. Fa raha sanatria maty ireny olona ireny ka tsy voatorontsika na tsy nizara an'ilay fahamarinantsika dia very ilay olona. Zay fahamaizan'Andriamanitra izay le ampitainy ao anatin'ilay azakazaka. Tiany ianao ahita antony hahatonga anao tokony tsy handehandeha amin'izao fotsiny fa hiazakazaka amin'ny anaran'i Jesosy. Sorata amin'ny fahitana. Atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azo miazakazaka ho vakiana. Tsy afaka miazakazaka ianao raha tsisy vision. Dikan'izay tsy afaka hiteny zany hoe natateraka ny fiazakazaka. Fihinake ny vision. Izy loatra tsy dia nanana vision fa niazakazaka ho n'izy. Dia inona izay? Hitanareo anatin'ilay salle de sport reny. Dia le tsy hita andeha ho aiza. Fa miazakazaka. Dia tsy izay ny programan'Andriamanitra. Mety ilainy ireny ho an'ny mpanao sport sy mpitaiza-tena
fa programandriamanitra mialo amin'ny toerana anankiray dia tonga faingana eo amin'ny toerana anankiray manaraka araka ny fiazakazanao fa ny zavatra hitanao. Joba toko fa 7:15 ahoana ny atonga an'le vitesy hiakatra? Vision, hitantsika izay. Oui, vision. Eo amin'ny Hébreu toko 12 ary miteny izy hoe esorina mivesatra. Esorina mivesatra mba mifahotana. Anisan'ny torindray amandrentsika voafarana izay. Zany hoe tokony maivana ianao matateraka le fiazakazanao mbatika le vision hitanao sy ny fanantenanao. Vakintsika Joba 17:9 naran Jesosy. Amin'izay madio tanana ary izay madio tanana no hitombo hery. Misy ifandraisany fahadiovana sy ny tanjaka. Misy olona mahay fiara eto. Inona mitranga pasteur rehefa maloto ny carburateur? Matanjaka ve fiara? Nefa fiara be zany a. Ny angezan'izany motera zany tena motera be V26. Tsy haiko raha misy fa tonontonony fotsiny. Mety ngeza le motera. Gasoil plein fa raha vao maloto io dia ohatrany hoe mipoziny sy ny feoany. Marary. Satria maninona? Maloto. Raha vao misy falitona eo fiainantsika dia lasa marefitsika. Fa raha tianao azo aina ny herin'Andriamanitra mpatanjaka anao satria tsy possible. Inona ny manova an'le marsa ho lasa course? Tanjaka. Tsy décision. Za dia azaka azy nefa ny tanjaka tsy ao. Manjary lasa mandady aingana ianao. Aso aloha. Enoy raha vao sainao fotsiny hoe zarangantena tsy maintsy miazakazaka nefa ny tanjaka tsy ao dia handady aingana ianao fa tsy miazakazaka. Tanjaka ny ilaina. Ny tanjaka nefa dia voalazan'ny Job io nafinaritra be tsy teny io zay madio tanana mitombo tanjaka. Tena kaikanao raha vao mitombo ny fahadiovanao dia mitombo ny tanjaka ao. Misy ordinateur ngeza be zay miasa ao amiko ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra. Dia tsy tonga saina mihitsy fa za tsy mahay manadio ordinateur ako. Tsy talentako le izy. Dia mihitsoka be tena zany tena mampijaly. Asa alefanao maraina raha pitso maraina vao vita. Nefa izy matanjaka inona koa ary inona ny vavaka Andriamanitra aza vela izy délestage. Lasa na le vavaka lasa diso. Satria tsy délestage no tokony angatahako fa maninona ty machine ty ny lasa mitsoka. Dia misaotra an'Andriamanitra fa zay moa le fotoana ny tompo ny saralahy tato mpiara-manompo. Ao na pasteur dia tokony jereva kely ordinateur. Ao jereva arany. Jereva to. Wow, pasteur inona daholo reto loto reto. Fa ahoana ty tokony diovina isa-taona. Fô viny ty diovina pasteur taloha. Aloha to dia diovina fotsiny izy androany. Teny diovina, ny tsoahana, ny vahana, ny diovina, ny tsofina, ny diovina, ny tsofina, ny diovina, ny tsofina. Ela koa zany famelan kely, famindrapo, fa zany lava foana koa, famelan kely, diovina, ny tsofina, ny diovina, vita amin'izay pasteur, branchena amin'izay. Fihinana natao laisa na vao to dia mandengana izany a. Teo izy rehefa madio tompoko machine dia matanjaka. Zany mampatonga ny fiainako ty ohatrany tsy matanjaka. Misy falitona zany mampitsoka an'le tanjaka tokony hampandeha hiazakazaka. Zao ny asa ao lanceny ohatr'izay pipi vetivety efa vita. Teo zany tonga saina hoe le fiaretana hatramin'izay zany tsy hoe fiaretana fa fahadalana. Satria ianao no mampitoetra an'ilay izy anaty falitona dia tsy miasa araka ny tokony ho izy. Misy toantsika mieritreritra hoe miaritra mihitsy miandry ny tompo nefa ilay izy tsy miaritra fa ianao no maloto. Mialato eo amin'ny falitona eo. Mety tenao za fanaonao za vao sasa tamin'ny maraina falitopo. Dia mieritreritsika hoe hiazakazaka be nefa le fo maloto ko dia mitsoka daholo no tokony hiazakazaka. Dia mieritreritra anao hoe efa navita be gaga ny olona anankiray hoe dia vita be. Satria mety efa zay ny ainanao amatonana. Mila diovina io androany. Diovina ny saina, diovina ny fo, diovina ny vava sao dia miteniteny foana, diovina ny maso sao dia zavatra ratsy foana no hita. Lasa tsy mandrosy sika anaty le tanjaka izay omen'Andriamanitra. Isaia 58:8 manambara amin'Aran Jesosy hoe ho tonga fainganao izy ny fanasitrananao rehefa esorina daholo. Ny ao lokeny misy hoe aboraka ny fatoran'ny faharatsiana. Hainao io ke zany rehefa manaiko amboarina dia misy zavatra
aingana be afaka hitranga eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Asan'ny apôstôly toko 7:7 aminaran'i Jesosy. Ary Jesosy izay nosoron'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery sady nandendenanao soa ary nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Eto ny Baiboly dia miteny fa Jesosy hoy nandeha marché, nandendeha, nanao inona izy? Nanao soa, naneho fahatsara-toetra, naneho fahatsara-panahy, nanasitrana izay olona nifanena taminy ka nangeta eto. Fa ovian'Andriamanitra ny hazakazaka. Izay ny fanontaniana napetraka ary dia nivalian'ny Tompo. Tena mihazakazaka Andriamanitra. Lioka toko 5:20. Inona ny mampiazakazaka an'Andriamanitra? Azadiny fa izay tantarain'i Jesosy dia mahakasikasy sy ny rainy foana. Ka namantatara ny zanak'adala ary izy. Dia mampianatra izy hoe ohatran'io ny fon'Andriamanitra. Fakina aminaran'i Jesosy. Dia niaingy izy. Izy niaingy io, rabenja, mazay mbola tsy nahita amin'ny tantara. Io ilay tovolahy ilay zanak'adala, ilay maditra miseho hoe zareo ranga mifanana dia samy ala fa ninareo koa tsy revinantitra tsy. Masika ve mety ho antitra izy mety mbola mandrevy izy fa tsy fiteny zany. Ary izy nahita zavatra mihoatra ny hoenao ajao izy fa efa zoky olona dia efa ray aman-dreny. Misy dikany matoa ilay ray aman-dreny miteny hoe zany efa teraka talohanao hoe misy zavatra efa hitany. Tsy haiko hoe firy taona hoe 50 ans 70 izy manana 20 ans tombony izy fa milamina ianao. Alleluia. Misy zavatra hitany io, misy zavatra hainy ao afaka mandrelesiny ianao. Dia votany izy miverina amin'izay. Sofa miverina koa ary sofa vo zany koa mbola soa be dia be. Sofa vo dia sofa miverina. Toiziko. Raha mbola lavitra le zaza maditra miverina. Zay ngamba mazava tsara. Tonga dia efa eto zany efa résumé fa tsara nampotoana koa tsika zao le teny lelioka. Ary raha mbola lavitra le zaza maditra miverina vo tamin'izay nalehany tany. Mimitatra le izy. Tazandrainy. Fa tsy hoe tavandrainy. Tazandrainy. Nefa koa tavandrainy koa izy miverina avao satria manahaka azy mazava koa zany. Toyany. Onenan'le zanan'le rainy. Niazakazaka tsy mahay teka ho an'Andriamanitra kosa. Inona zany mampiazakazaka an'Andriamanitra? Rehefa mahita ny zanany miverina. Tsika zany tokony miazakazaka amerina. Zanaka tokony ho ao an-tranony ray. Teny kaikinao, tsara ianao efa mandeha am-pinoana hoe. Fa tsara ianao miazakazaka ny fanantenana hoe. Ary tsy maheno ny ahelana ilay fiazakazahana hoe tsy maheno ny ahelana ny fiazakazahana satria manam-pitiavana hoe. Fa meno izy. Raha ohatra hoe hiazakazaka fotsiny. Possible. Fa ho reraka ianao avy eo. Satria tsy mety tapitra ilay izy. Zay ny ilana ilay fitiavana. Ilay fitiavana zany dia mitahiry ianao hoe ohatry ny vao niainga ianao androany. Le fitiavana mampahery anao hoe ao aloha kely ao fa courage. Le fitiavana eto zany vao azoko. Fa tamin'izay mipetraka tamin'ny Fianaratsoa akaty Antananarivo anao vakansy dia rehefa le manontany hoe mbola lavitra anga Antananarivo. Teo izy ny ray aman-dreniko izay inoko fa be fitiavana ao Ambadika kely ao. Ny fitiavana zany mame courage foana, mame courage foana, mame courage foana, mame courage foana. Misy olona be fitiavana ve androany maraina? Eto ve le olona? Atsakany tana izay olona be fitiavana manatrika eto hoe. Tena kaikinao mpanome courage foana hoe. Rehefa hitanao mitady kivikivy ny ao an-trano. Tsy maintsy courage Jesosy. Tsy maintsy mpanome courage satria tsy hainao ny ahelany rehefa manam-pitiavana ianao. Alleluia. Farany fantaro fa possible ny zavatra rehetra. Isika dia mila mino fa possible ny zavatra rehetra. Zay le finoana. Ny fanantenana dia avy amin'izay nitenen'i Jesosy ao Marka 10:27 ozy izy. Raha vao miaraka amin'Andriamanitra ianao ozy izy dia possible ny zavatra rehetra. Tsy any amin'ilay possible zany ny problème fa any amin'ilay miaraka amin'Andriamanitra. Le resantsika teo hoe ny anisan'ny objectif ny devoly atonga anao tsy hiaraka amin'Andriamanitra. Ka raha Facebook ny tsy iarahanao amin'Andriamanitra, ahita fitianao hoe internet gratuit mandritra ny 10 taona miaraka amin'ny telefona, ohatry ny ambehan'ny tavanao io dia satria maninona? Tianosy coachena tsy resaka amin'Andriamanitra. Tandremo. Fehery zany. Hafa mihitsy zany hoe miaraka amin'Andriamanitra. Zany ny tsara indrindra. Manaraka ho azy avy eo ny tout est possible. Manaraka ho azy fa kalma fotsiny ianao. Dikan'izay manatentsika avy amin'izay nitenen'i Jesosy.
tena manantena manofotsika fa possible ny impossible. Misy fotoana aloha tsy toditso ny nofo io rehefa tena le reraka be le batelina be dia mandiny tena ianao dia ohatrany tsisy vision tsy tsisy ninina zay miprove efa nijanona le azakazaka. Zany hoe mipozinao tena pôziny le azakazaka efa nijanona. Mazava hoe zany poziko zany hoe satria misy vision maty. Tsy tokony ho faty ny vision anao. Ka le zany pasteur ohatry ny ela be sy fitiavana. Alléluia. Fa inona nanomezana ny fanamasina tamin'ny Pentecoste dia hozy Andriamanitra hoe aroarotsako amin'ny nofo rehetra ny fanahiko aminany. Iza ny aminany? Ny ankizy ahita fahitana, ny zatovo anofinofy, ny papi, ny mami, ny pepe, ny meme, ny dadabe. Olona efa antitra be mbola sain'Andriamanitra manofy fa maninona? Sarobidy amin'Andriamanitra ny nofinofinao. Eto so misy olona efa tsy mieritreritra an'izany rehefa misy hoanina fotsiny isan'andro rehefa tsy maty ny arety rehefa tsy misy covid dia efa zay. Tena kekinao tsy zay ka. Misy nofinofy tian'Andriamanitra atao hoe avereny tsara zay. Misy nofinofy tian'Andriamanitra atao hoe eo amin'ny fiainanao hoe ary amin'ny lalanao hoe asuteka mafitsara ho an-tompo hoe inona no mahatonga antsika afaka hanofy fa possible ny impossible. Possible ny firenentsika zao androany ny firenentsika tena any amin'le faraparany afaka tonga any amin'le voalondohany. Andriamanitra koa ny tena fa ny farany koa voalohany e. Alezany pasteur tsy haiko aloha fa tsy ohatrany tsy possible tsy zay ilana an'le lesona androany maraina mbola possible lizy na dia efa kivy farany inona ary ianao mbola possible lizy ka satria tsy niova Andriamanitra fa itsika niova. Dia ny fiovahantsika mahatonga antsika lasa tsy mahita tsiny ilay fanantenana hoe mbola possible lizy nefa lizy mbola possible na mbola tsy nitranga aza. Fa manintsika ny afaka anantena an'izany ny zavatra nataon'Andriamanitra mihitsy le fitiavana nasehon'Andriamanitra mihitsy ny manokatra antsika isaintsaina hoe possible ny zavatra rehetra. Romaina 8:32 marana antsika azy dia hitsangantsika hivavaka aminaran'i Jesosy. Zay tsy niaro an'izany nanlafa natolony hamonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka amin'ny maim-poana kova ny zavatra. Amen. Rehefa tena misokatra ny ao anatintsika hoe nafoin'Andriamanitra ny zany nany lahatokana. Ahoana moa tsy omeny zay rehetra mety mba ilainao rehefa tsy hamaivaninao le fanomezana zay efa vitany. Fototra zany le fitiavana tonga ny ao anatinao isokatra hoe possible zany raha ny fitiavan'Andriamanitra. Avereny hoe possible le izy hoe raha ny fitiavan'Andriamanitra nijerena hoe dia zareo amin'izay raha vao tsy manana zay fototra zay ianao dia ho reraka hoe tout est possible mandeha le fotoana tsy mitranga le tout est possible tsy mitranga ihany possible nefa rano tout est po lasa zay nefa rano le izy azareo ve tika tena lasa miova le zavatra tenentsika zavatra antenaintsika nefa Andriamanitra tsy miova. Maharety ianao zay efa niteneniny ho ataony. Courage ianao zay efa nambarany ho efainy. Courage ianao amin'ity taona ity efa niteneniny fa hamototra zavatra be dia be fa ataovy présent tsara kosa ny fijoroanao mba tsy hanompo jobily ianao fa hanompo an'ilay Andriamanitra miteny an'ilay jobily fa ho marina aminao. Amin'ity taona ity izy zavatra ho fijoran'Andriamanitra tsy maheno amainina mafy tsara. Azadino zany amboarina ny toetranao fa hitranga le izy. Alléluia. Avereny hoe finoana, fanantenana, fitiavana. Avereny farany finoana, fanantenana, fitiavana. Manasanao hitsangana ary. Hoinao fa mety misy tepoka mety ray na roa na mety izy rehetra. Minao fa ny tompona mangy tamin'ity maraina ity. Mila mietsika sy miasa ampinoana isika. Mila manantena mahita zavatra ary mila mandeha ampitiavana. Asa natao mivavaka ao dia ao fafoana tananao isaory Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Matsiaro zay ny asaribidiny teninao andro maraina manaitra anay hatrany fa mila mijoro ampinono zay mba ho ankasotranao. Mijoro amin'ny fanantenana zay mba hahita ny fijoroanao mahafatsaranao ihany koa. Zay mijoro manantena dia anao mijoro fa tsara. Ary ny fijoroanay ampitiavana. Be dia be ny zavatra nampianarina momba ny fitiavana teo. Ao ny hoe tsy manantena valiny. Ao ihany koa ny hoe tsy mahita ny ahelan'ny fotoana mandeha. Tena ilainay zany Jesosy. Misaotra fa nampatsivinao tokoa zay androany fa amin'ny finoana dia mandeha zay.
fa amin'ny fanantenana rehefa misokatra amin'ny vision sy nofinofy dia lasa tafiazakazaka zay nefa le azakazaka mihitsiny no sitrakao. Misaotra an'ko fa nomenao anay ny teny androany fa tsy hoe miasa fotsiny mba ho velona fa miasa mba ho isan'ny olona afaka izara sy hanome. Aoka isy fanasitranana androany maraina ao anatin'ny fo miatrika fiainana, ao amin'ny fomba fijeritra indray diso miziriziry amina zavatra tsy mety dia lasa mifandiso amin'ny zavatra tianao atao. Tsy afaka handesy azakazaka zay raha tsy mahita zavatra avy aminao, ary indrindra raha tsy mahita anao. Aoka ho velona indray ny finoana rehetra tonga eto androany, fa ny finoana dia ahafahanay mandeha miaraka aminao. Ary aoka ny tsirairay avy ahita vision. Indray Jesosy ohatry ny tsisy vision zany fa tonga eto amin'ny fanatrehanao fotsiny, dia nefa tsy izay programanao. Araka ny teninao tamin'ny Jeremia hoe inona no hitanao, ny teninao tamin'ny Jaona apôstôly hoe soraty zay hitanao, ny teninao tamin'ny Abrahama hoe zay tazanao dia omeko anao. Lasa tonga eo amin'ny firavoravoana be fotsiny zay, fa lasa tsy miaina an'izay andrasanao. Ataovy misy fisokafana vision indray eo amin'ny maso manaiky hijery mitovy aminao eto androany maraina. Ary indrindra Jesosy iaina araka le fitiavanao efa atao anatinay, mba hamindra sy handeha zay manao ny zavatra rehetra mpitiavana. Tia ny toerana ny fitondranao ny olona manodidina, tsy tokony isy excuse atonga anay ankahala na ho tafitohana na ho sorena na tsy ho tia zay fitondranao ny fiainanay. Androany maraina Jesosy dia misaotra anao zay, manafaka ianao anatin'ny teny satria ny fahamarinana ny marina fantatrena manafaka ny tsy ho andevo. Tsaroa ny fiaina tokantrano zay manatrika eto, hiatrika anao tokantrano amin'ny finoana, amin'ny fanantenana, anofinofo momba ny tokantrano izy, fa ho tokantrano afaka tonga tokantrano faran'izay tsara, miadana, sambatra, milamina, anjakan'ny fanatrehanao, miara-miambina, miatrika ny fanjavonana, ary indrindra hiatrika mpitiavana, anao ny fanompona ao an-trano ampitiavana, ho tia ankohonana, ho tia vady aman-janaka, ho tia ny ray aman-dreny, ho tia mipiraita-po, ho tia ny toerana zay mety ho misy azy androany aloha tsy midika eo hijanona eo foana izy, raha mety eo mpanofa trano izy, na mety eo mipetraka aman'olona, fa le attitude anay mihitsy ny tianao ahintsy. Fa rehefa mijoro zay eo amin'izay andrasanao dia ianao ny manokatra ny lalana ara-potoana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Io Jesosy ny olona zay tonga eto androany maraina. Rehefa makivaky ny semaine ty volana ty, ataovy mahatsapy izy fa eo ianao manohana sy manampy azy mba ahafahany manao ny zavatra rehetra amin'ny finoana, manantena ary indrindra feno fitiavana. Anaran'i Jesosy amen. Mazoto toerana vetivety nao fanahintsika ho fankasitrahantsika ny tompo. Mino fa nandray zavatra niaraka teto sasy ianao amen. Zavatra be deabe na tsipitsipon'i Jesosy te dia samy mandray tandrifintsika na ny fomba fiatrehana fiainana, ny fomba fiatrehana ny asa indrindra. Zany izy io ke tsy hoe asa vita vitaina fotsiny, fa asa trehana mpifaliana, asa trehana mpitiavana, tiavina le asa, tiavina le fitondran'Andriamanitra eo androany aloha mba ahafahan'Andriamanitra mampiapitanao indray any amin'ny tsaratsara kokoa. Fa misy ny tsaratsara kokoa homanin'Andriamanitra. Alleluia. Hitantsika ny tompo anatin'izay. Ray sy tsodrana ireo mpitsanganana izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ho marina amintsika tsiraray avy. Andriamanitra ny hanampy ianao ahafahanao miaina mpinoana. Ary ny finoan'Andriamanitra ao anatinao dia hanampy ianao hijoro, ahafahanao mandeha miaraka amin'Andriamanitra. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy, Kristy ao anatinao fanantenana ny voninahitra. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno sy ampitombo ny fanantenanao. Olo ny fanantenana ianao manomboka androany maraina. Eo amin'ilay mahakivy araka ilay voalazan'ny Baiboly hoe eo amin'izay tsy nisy antenaina mbola nijory Abrahama ny teny hoe manantena an'Andriamanitra. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fanantenanao anatinao tsy ho raraka ary ho tanteraka amin'ny fotoana. Ary mahita ihany koa fa mandeha mpitiavana ianao manomboka androany. Mianatra ianao, mianatra tsika mandeha mpitiavana arak'izay hitondran'Andriamanitra tsika. Tsy manantena valiny, tsy mahita ny ahelan'ny fitondrana, fa mahatsapa kosa fa raha Andriamanitra ny tia namonjy nanafaka mitondra le Andriamanitra nanafaka tany Egypta miantoka any amin'ny désert, mampiditra any amin'ny tany Kanana, mampiditra anao amin'ny Jobily, tokony ho anao ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo anao fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Teny Jesosy daholo fotoanantsika